Fampijim-baovao hafa kosa indray tahaka ny carte SIM dia mila misoratra amin'ny tompony ny puce iray, tahaka izay ihany koa ny telefonina izay tokony ho fantatra ny olona mampiasa azy. Tsy afaka ahafantarana izany anefa ireny telefonina tsy misy IMEI ireny na le finday hatsony ny besin'ny maro amin'ny hoe fozaorana. Afaka ataona iray mahery dia tsy afaka ho ampiasaina eto Madagasikara intsony izany telefonina fozaorana izany raha ny vaovao iray ny andinindin'izay avy hatrany. Hatramin'ny faran'ny taona 17 izao no ahafahan'ireo mpandrarama manafatra finday 2G na ilay hatsony maro hoe fozaorana. Arak'izany dia hatramin'ny volana Jona 17 no farany azo ampiasaina manerana ny Madagasikara ireo karazana finday ireo raha ny fanazavana nentin'ny ministry ny posta sy ny fifandraisan-davitra. Amin'ity taona ity farany azo anaovana importation an'ireny telefona zay fantatritsika amin'ny teny mahazatra hoe fozaorana satria ireny telefona ireny zany dia tsy misy an'ilay code IMEI zay alalana hoe tena telefona tsy fosiko. Raha ny fanazavan'ny tompona andrefy ny fifandraisana hatrany dia tsy ny pilona no miteraka aretina fa ireo karazana finday ireo no miteraka aretina andobe noho ny fisian'ny radiation tsy afaka fehezina ao aminy. Ary amafisopeto fa reny no makarary io satria tsisy norme, tsy pilona zany makarary fa efa misy norme mipetraka io. Raha vao manaraka an'izay norme zay ireo opérateur reo mametraka pilona dia tsy makarary zany io. Ny OMS nefa niteny an'izany ary misy comité ad hoc iarahana amin'ny Ministere de santé momba an'izany fa ny telefona fozaorana ireny makarary satria misy radiation tsy voacontrôler. Isy ny fiaraha-miasa iarahan'ny Ministeran'ny fifandraisan-davitra amin'ireo mpandrarà ara-telefonina ka izay no anatsarana ny numeron'ireo mbola mampiasa ny finday fozaorana amin'ny Jona 17 Isy ihany koa ny fanamorana ny fahazahoan'ny olona ny finday 3G mihoatra izay afaka anaovana connexion sy misy IMEI amin'ny vidiny latsaky ny 50 isan-jato amin'ny vidiny amin'izao.